470 sy 400 tapitrisa dolara di totaly ny famatsimbola azony Madagasikara ho an'ny ady amin'ny coronavirus nanomboka ny faraka amby roapolo ny volana Mars izany lazany filoham-pirenena fa nahitana trangana coronavirus teto Madagasikara tamin'io daty io. 540 tapitrisa dolara avy amin'ny FMI na ny Fonds monétaire international, 100 tapitrisa dolara avy amin'ny Banque mondiale ary 50 tapitrisa dolara avy amin'ny Banque mondiale hatrany. 210 tapitrisa dolara avy amin'ny AFD na ny Agence française de développement. Atreto de tsy misy tatitra mazava ny momba io vola be io, ny amin'ny ampiasaina zany avy amin'ny fanjakana. Ny fanontaniana mipetraka avy hatrany de ny hoe ny sitraka io famatsimbola io ve ny vahoaka madinika isam-baravarana? Ny hita mantsy de ireo tsara vintana ihany no ny sitraka ny fanampiana. Fanomezana io ho ny vahoaka malagasy dia mpanatanteraka ny fitondram-panjakana, fa tsy avadika le resaka hoe avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy le izy tsy fotoana angambo zao ametrahantsika an'izany hoe mba ho hitan'ny vahoaka ary atao fanomezana avy amin'ny anaran'olo tokana, tsy de tsara tsara satria tombontsoa ny vahoaka malagasy io fanomezana azotsika avy any ivelany io de tokony manana tombony amin'izany daholo ny vahoaka malagasy fa tsy tokony hoe apetraka hoe fananan'olo tokana na fanomezan'olo tokana le izy. Ohatrinona tamin'ny vola 470 tapitrisa dolara io no nampiasaina ho an'ny tsena mora izay natokana ho an'ireo tsara vintana azo izany. Ohatrinona amin'ny vola io ihany koa natokana ho an'ny vatsinjo ho an'ireo olona tsara vintana izay misitraka izany. Olona maro eny anivon'ny fokotany no menomenina fa angonina fotsiny karne pokotany fa tsy mahazo ilay fanampiana akory. Tahaka izao mihitsy ny zavanisy tamin'ny fotoanandron'ny amiral Didier Ratsiraka ny tantana ny firenena ny taona 80 nandritra ny revolisiona sosialista. Tsy ity fivarotana vary isam-pokotany ho an'ireo tsara vitana ety ihany no ahitana ny fomba fitantanana tamin'ny taona 80 io, fa io ihany koa ny resaka faminaniana izay ny amiral mihitsy no nilaza fa mahita fahitana tamin'izany fotoana. Fantatra fa teratany vahiny no tompon'ilay fiaramanidina izay nitondra ilay vehivavy breziliana izay natao plaza faminaniana teto amintsika. Ny antotena ve sa isan'ny tsara vintana tamin'ilay 470 tapitrisa dolara ihany koa ataon'ny fitondrana fitaovana politika ny ady amin'ny coronavirus. Tahaka izao ny fomba fiadin'ny coronavirus any amin'ireo firenena matanjaka, mifatoka tanteraka amin'ny ady amin'ny aretina mandozany rehetra. Ny eto Madagasikara raha azo ny fanjakana natao ihany koa angamba no nandoko ny tarehin'ireo dokotera mpitsabo dia mety ho voaloko volomboasary ihany koa izany. Tsy maintsy ity loko ity ve zany no ampiasaina? Inona no tena antony? Any ka na aretina aza no iadivana de lalaovina amin'ny loko politika ny mason'ny vahoaka. Ohatrinona tamin'ilay famatsimbola no natokana ho an'ny mpitsabo izay nanao ny ain-tsy ho zavatra amin'ny fitsaboana. Ny tsikaritra mantsy de ireo sehatra tsy miankina sy ny avy any ivelany no manampy tosika an'ireo mpitsabo amin'ny fanampiana hiatrika ity aretina ity. Ity no zavanitranga teny Andoharano fotsy andro vitsilasa izay. Trano anankiray tetỳ amin'ny fokotany volotara na tazanana an'izay ny arahana tamin'ny mpitandro filaminana sy ireo tompona andraiky isatsoko aziny toy ny ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka amin'ny rahalahy ihany koa tonga tetỳ atoerana nijery sy ny mponina tetỳ atoerana zany nahita ny zavatra hoe tao anatin'ny tokantrano ny olona io. Vary izay milanja manodidina ny 2 taonina, ahitana ihany koa ireo menaka, savony, siramamy, reo zany no hita tao anatin'io tokantrano anankiray io. Marina fa olona tsotra tsy mpikambana anatina loharano na tompona andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana fa de olon-tsotra no ahitana azy. Zay zany no zavatra nitranga tety. Maro ny malagasy tokony hisitraka n'io fanampiana io nefa dia tsy mahazo zany no ny antony maro samihafa. Ankehitriny kosa nefa dia ahitana tokantrano anankiray izay manodikodina an'izany vary na fananam-bahoaka zany izay amataonina mahazo zany tetỳ amin'ity faritra volotara ity. Ny fanontaniana mipetraka avy hatrany de hoe tsy misy mpanara-maso ve izany ireo vary ireo miainga avy any amin'ny toerana Ahoana azy nampitomboina ny ora ivoahan'ny olona mba ho fitsinjovana ny fiariana. Mijanona ve zany ny fizarana fanampiana? Ary inona ihany koa no antony nananganana ilay komity loharano? Raha ho an'ny tetry amin'ny lapan'ny tanàna Analakely mantsy
de ny voalaza fa najanona ny fizarana ireo fanampiana ireo noho ny antony ara-teknika aiza ho aiza ny toyiny. Mbola misy mantsy noho ny laza fa tsy nahazo ireo fanampiana ireo. Ilain'ny vahoaka ny tatitra mazava mahakasika ny fitantanana ny fireneny. Aiza ho aiza ny resaka fitiliana amin'izao. Ahoana ihany koa ny digitalisation ho an'ny fokontany. Ho resantsika amin'ny fotoana manaraka ny momba izany.